vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitrana Nanisik ang punyang palay aming niran eny ary ampifaliana sy ampitsikitsikina no anononana ny fiadanan'ny tompo anao zay mahita ny fahita lavitra na maheno ny onjam-peo amin'izao fotoan'andro anisanao azy zao tonona aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrapo izay nylazain'ny Davida ao amin'ny Salamy 7:20 manao hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka ary anaraka anao amin'ny andro rehetrarehetra iainanao a ho tsapanao zany hoe sambatra n'olona manana an' Jesosy Kristy ary manana n'olona manana an' Jehovah Andriamanitra hivavahany amin'ity orandrenesanao ny fandaran'ity a dia iray fotsika iray saina hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra raha ao tokantrano ianao dia tiako ianao mba hiaraka hitsangana aminay atao anatin'ny fahita lavitra dia amin'ny voninahitra an'Andriamanitsika hiteny amindray hoe tompo miandry anao zay androany miandry anao ny fanahinay miandry anao ny sainay miandry anao ny tokantranonay ho iraintsika izay iryzay a miandry anao tompo vangio ny olonao miandry anao tompo vangio ny olona maniry anao mafy ny fanahy maniry anao mafy ny fanahy ianao vatolampy toerany fanahy ianao vatolampy ny toerany fanahy avy aminao ny famonjenay avy aminao ny famonjenay matokantrano hoe ianao afaka manandran-tanana dia ho averitsika hatrany voalohany manao hoe Janao tupo Pangireni uluna maniry anao mafy ny fanahy Maniry anao mafy ny fanahy ianao vatolampy ianao vatolampy toerany fanahy toerany fanahy azao aminy avy aminao ny famonjenay avy aminao ny famonjenay ilaza ny fofeny fanantenantsika manao hoe zay miandry anao Jehova o zay miandry anao Jehova e mandroswe elatrano yakara elatrano yakarako tony voro mahery tony voro mahery zay miandry anao Jehova
anao zay Jesosy androany. Miandry anao ny fananay, miandry anao ny fonay, miandry anao ny tenanay rehetrarehetra. Tsy manana tenaina sy andraindraina fa tsy anao zay tompo. Zany mahatonga anay manokana izao voavy fotoam-pivavahana zao hitadiavana ny anaranao masina. Miandry anao tompo, miandry anao tompo, fiarovana avo ay, fiarovana voay, maniry anao mafy ny fanahy, maniry anao mafy ny fanahy. Ao aminao no fiadananao no tiako itoerana, ao amin'ny fiadananao no tiako itoerana, no tiako itoerana. Ifankazarako aminao, ifankazarako aminao, zay miandry anao, zay miandry anao, Jehovah, te andro soely, te andro soely, elatrano iakarako, elatrano iakarako, tony voro mahery, tony voro mahery, zay miandry anao, Jehovah, te mandro soely, elatrano iakarako, elatrano iakarako, tony zay miandry anao Jehovah, zay miandry anao Jehovah, te mandro soely, elatrano iakarako, tony voro mahery, elatrano iakarako, tony voro mahery, elatrano iakarako, tony voro mahery. Mpitsanganana eto ataontsika tonombavaka zany iry zany a. Lazao amin'ny tompo hoe miandry anao a Jesosy androany, miandry anao ny fanahiko rehetrarehetra, miandry anao ity tokantranoko ity, miandry anao ny vady aman-janako. Tompo, matoa mamelona ny fahitalavitra, mamelona ny onjam-peo, dia etaetako iray fo iray saina hivavaka hitady anao amin'izao fotoana izao. Afaka milaza amin'ny tompo ianao hoe mangetaeta anao a Jesosy. Tsy te anao na inona amin'ny fiainako a raha tsy miandry anao aloha, raha tsy miakina aminao aloha, raha tsy tafatoetra eo ampelantananao ny fiainako, manorina ny fiainako ambony vatolampy a Jesosy, fa tsy eo amin'ny fasika izay mora orina kanefa ny mora rava. Eo ampelantananao ny fiainanay rehetrarehetra. Lazao amin'i Jesosy eo ampelantananao ny fiainako, eo ampelantananao ny foko, eo ampelantananao ny fanahako, eo ampelantananao ny momba rehetrarehetra Jesosy. Mety mahita an'ity fahita lavitra ity ianao, anisan'ilay olona tsy mahita lalakale, satria misy zavatra nantenainao taloha, fa rehefa nisy zavatra nitsanga teo amin'ny fiainana dia tsisy tsozy antenanao. Lazao amin'ny tompo hoe Jehovah, ianao no antenain'ny fiainako, ianao no andrandraiko. Tonga eto izay mianakavy miaraka ao amin'ny fahita lavitra, ny ao amin'ny fahita lavitra izay ato amin'ny tokantrano, miray fo miray saina mitady sy miantso ny anaranao masina. No ny fononay tompo fa nivavaka ny marina dia mahery indrindra, ary naiza naiza igonandrona telo mivory amin'ny anaranao ny teninao dia eo ampovoany ianao. Jesosy eo, hitanao ny vavaka ataonay,
ao atokantrano ve anao raha lasirana bavy afaka manandratra ny tananao roa anatin'izany fekira milamindaminy zany, dia miteny amin'ny tompo hoe tompo velomiko ny fanantenako, miandry anao a, miandry anao a, manorina ny foloko sy ny fanantenako aho rehefa ao aminao. Fa na inoninona fitsapana lalovana ety ambony ty tany ty tsy manana afa-tsy anao zay Jesosy. Ho anao zay mandalo ady mamay tiako anao hivavaka foana, ho anao zay matsapa ihany koa entahin'Andriamanitra tiako anao hivavaka foana, hiteny amin'ny tompo hoe tsy manana afa-tsy anao a. Raha tonga ny fitsapana dia tsy manana afa-tsy anao a, tsy manana ndraindraina afa-tsy anao a, tsy manana itokina afa-tsy anao a Jesosy. Atao anatin'ny tiry ity dia tiako anao hanorina ny finoanao sy ny fanantenanao, tsy hiankina amin'ny zavatra n'izao tontolo izao, fa hiankina tanteraka amin'Andriamanitra izay tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Ho anao zay mandalo fanenjena na tsy fantako olana kely dia hiaraka hiritsika na mandalo fitahina ihany koa. Tonga ny fitsapana tsy maintsy lalovako, ka iodina miala avokoa izao rehetra izao, ka iodina mialavoko izao rehetra izao, zao rehetra izao. to tsisy azo antena intsony sy azo ifikirana, Tsisy azo antena intsony azo ifikirana. tompo aiza ianao, Tompo aiza ianao, miantso anao miao anatiko ao. raha tonga ny fitsapana, raha tonga ny fitsapana tsy maintsy lalovako, ka miodina miala avokoa izao rehetra izao, ka iodina ialavoko zao rehetra izao. to tsisy azo antena intsony sy azo ifikirana, tsisy azo antena intsony sy azo ifikirana. avy ao anatin'ny fonao mihitsy no mitenena hoe tompo aiza ianao, Tompo aiza ianao, miantso mafy ianao, miantso anao, miao anatiko ao, Anatiko ao. tsy manana afa-tsy anao aho, Tsy manana tompo afa-tsy anao aho, tompo afa-tsy anao. dia ianao lay tia tsisy adivarotra, Dia ianao lay tiay sisy adivarotra. Tsy manana tompo afa-tsy anao. afataotra ny fo, Afataotra ny fo tsy mafoiay ianao. Afataotra ny fo, Afataotra ny fo tsy mafoiay ianao. afataotra ny fo tsy mafoiay anao, afataotra ny fo tsy mafoiay ianao. tadidiko tsara nisy fotoany Davida rehefa tratra ny fanenjehany Saoly izy dia niafina tany anaty zohy, dia niafina tany anaty zohy azy izy dia nanoratra foana hoe Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-drava mahory aho.
batery fiarovanao ahy izy eo an-tanany ny fiainako. Mate ampahery anao androany a, anao atombavaka anankiray tsika amin'izao fotoana izao, dia tena amin'ny tompo hoe Jehova o, ianao no ariko. Ny fianakaviako tsy voatery avonjy ahy, ny namako sy ny sakaizako ny olo-patatro, fa ianao rery ihany no mahavonjy ahy. Raha tena nisan'ny olona ianao tena tsy antehitra amin'izaniza fa antehitra amin'Andriamanitra, asandrato ny tananao havanana, dia tentsika ao anatin'ny tokantrano hoe teny amin'ny tompo manao hoe Tompo Jehova o, ianao no aram-batoko, batery fiarovanao ahy ianao, tsy manana afa-tsy ianao a, tsy manana afa-tsy ianao a Tompo. Miezaka manadio ny fitafim-panahiko isan'andro manoloana anao a, satria tsy manana afa-tsy ianao. Miezaka ny ala amin'ny fanao izao tontolo izao a, satria tsy tianao zany ary tsy manana afa-tsy ianao a. Lazao amin'ny tompo hoe ny mahatonga anao tsy hanota dia noho ny fitiavanao azy, ny mahatonga anao miezaka mandeha amin'ny famasinana dia noho ny fitiavanao azy, ny mahatonga ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy ny ankohaka manoloana ny Andriamanitra ny foron'ny Nebokadnezara dia noho ny fitiavan'izy ireo azy. Ary izay fitiavany Sadraka sy Mesaka ary Abednego zay no namonjen'Andriamanitra azy rehefa tao anatin'ny lafaoro mirehitra afo izy. Hitan'Andriamanitra ny adinao, hitan'Andriamanitra ny zavatra mampitomany anao, hitan'Andriamanitra ny zavatra tena mitoetra ny anatin'ny fonao any. Fandehtsika hiteny amin'ny tompo hoe tsy manana afa-tsy anao a Jesosy, tsy manana afa-tsy anao a Andriamanitra, tsy manana afa-tsy anao a amin'ny fiainako. Hitompona tsara iandry anao a Tompo, anavao ny fanoloran-tenanay foana izahay, anamasina ny fitondran-tenanay foana izahay, satria efa voambara ny teninao fa zay tsy manam-pamasinana tsy ahita ny tavanao. Izany Jesosy no mahatonga anay manohatra ny fahotana isan'andro isan'andro, satria tsy manana afa-tsy anao izay. Maro aminay re Tompo any enjehan'ny manodidina ny mpiray tanàna ny rehetrarehetra, fa miezaka tsy mitana alahelo izy satria ny fo ravoravo Tompo dia tsy hisy efitra mampisaraka ny fifandraisana aminao. Lazao amin'i Jesosy hoe manantenanao foana Tompo, manantenanao foana Jesosy, miandry anao foana ny fiainako rehetrarehetra, miandry anao foana ny fiainako rehetrarehetra. Anisan'ilay olona miandry valim-bavaka amin'Andriamanitra ve ianao raha lasirana-bava, mitenena amin'ny Tompo hoe Jesosy a, tsy valim-bavaka ny antony anompoko anao, tsy vola miditra ny anompoko anao, fa eo am-pelantananao no mamety ny fiainako, satria hoy ianao manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ao adidika any. Tsy manana tompo afa-tsy anao a Jesosy, tsy manana tompo afa-tsy anao zay Andriamanitra. Jereo ireo fianakaviana kely miray fo miray saina mivavaka androany. Tompo afa-tsy anao, dia ianao ilay tianay tsy misy atomaritra, ianao ilay tianay Sisa tidak usah tsy manana tompo afa-tsy anao, afatahotra ny fo, afatahotra ny fo, tsy mafoya ianao, tsy mafoya. Afaka mitsikitsiky ianao dia miteny hoe afatahotra ny fo, afatahotra ny fo, tsy mafoya. Somary mandeha kely anao tokantrano dia milaza farany manao hoe afatahotra ny fo, tsy mafoya. Afaka mitehaka ho an'i Jesosy ve ianao dia somary mandehandeha kely anao anatin'ny tokantrano dia miteny manao hoe manana Jesosy ny tokantranoko, manana anao, manana ny ankohonako, manana anao, manana izay mianakavy, manana anao. Asio aleloia mafy be ho an'i Jesosy ho anao any tokantrano any. Zao a te hampahery anao zay androany hoe manantsika manan'Andriamanitra mahery, ary ninninona lalovanao ady lalovanao dia faly mampahery anao androany hoe tsy lehibe noho ny Andriamanitra ao ny olonanao. Atao anatin'ity hira fideranty mba tikitsika rehetrarehetra hiaraka andia amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Raintsika ilay hiran'i Joseph Dafy mahafinaritra be manao hoe lela mahery
izy no anay fahasoana miaraka mitehaka tsika rehetra zovony mavity mandresy ny fiainatsite zovezovony lehilahy mamonjy ny fanahy izay izy ny mpanjaka tompony lake izay sendra mandalo ory ny favay lehilahy mahery tompony hery izy no anay lehilahy malaza tompony ady mpanjakanay lehilahy mahery lehilahy malaza tompony ady mpanjakanay eo are eo ary lazao ny teknao zovony lehilahy zovony lehilahy andalo amin'ny tanàny zovony lehilahy malaza mifakakany izay izy ny mpanjaka tompony lake izay sendra mandalo ory favay lehilahy mahery tompony hery izy no anay lehilahy malaza tompony ady mpanjakanay nazao nano hoe lehilahy mahery tompony hery izy no anay lehilahy malaza tompony ady afaka homaovanao entananao any tompo e etsikazy ny dera sy mihaja de andemanitra moty sy anangana ny fiainanao eo ary dera sy haja hoanao e ery sy haja mandrakizay dera sy haja hoanao e lehilahy mahery tompony hery izy no anay natsofa lehilahy malaza izy lehilahy malaza tompony ady mpanjakanay lehilahy mahery tompony hery izy no anay lehilahy malaza tompony ady mpanjakanay tena sy haja hoanao e tena sy haja hoanao e ery sy haja mandrakizay tena sy haja hoanao e mba ho lazaitsika faraparanao tokantranonao e lehilahy mahery tompony hery izy no anay lehilahy malaza tompony ady mpanjakanay lehilahy mahery tompony hery izy no anay lehilahy malaza tompony ady mpanjakanay eo ihany Alleluia. Za misy matoky fa eo anilanao ile lehilahy malaza amin'izao fotoana zao ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanana ho ao amin'ny tokantranonao na zanay za misy anao mandre amin'izao fotoana zao zay fandary rehefa amin'ny télé sy ny radio dia zao misy matoky aho fa eo anilanao lehilahy malaza mitondra ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao andreny tenin'Andriamanitra itsika amin'izao fotoana zao aloha ny andrenesana ny tenin'Andriamanitra dia zao hivavaka aloha amin'ny tokantranao anao dia zao mivavaha tsara mihitsy anao ary oky hifantoko fa
hitan'Andriamanitra ny fahaterena, ny etaeta ao anatinao, ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra atao, na inona olana, na inona ady atrehanao, fa ny atongavan'Andriamanitra hidiriny etsetra amin'ny fiainanao amin'izany dia ny hoe sambatra ny nona sy mangetaeta ny famarinana fa izy no vokisana. Ka oka tena angetaeta mihitsy anao amin'izao fotoana zao, vavaka amin'ny fahaterena sy ny etaeta. Mbola faly midera sy mankalaza anao zay tompo satria lehibe ny fitiavana sy ny famindraponao. Ny fantatray dia zao, ianao efa niteny fa naiza angonandrona telo amin'ny anarako teo ampovoany aho, ary nambaranao ihany koa Jesosy fa hoe ianao kosa raha mivavaka dia midira amin'ny efitranonao, ary rehefa voarinao ny tranonao dia mivavaha amin'ny rainao zay ny an-danitra, fa ny rainao dia maly mivavaka zay ataonao. Ny dikany dia tsisy hiala maina mihitsy zay rehetra mitady ianao amin'ny fo rehetrarehetra. Tompo, amin'ity fotoana ty dia andre ny teninao indray androany reto vahoakanao reto, ary za dia fitaovanao, mety an'ny fitaovanao Jesosy, tsy hiteny amin'ny fahaizako mandateny na ny fahalalako amin'ny maha-olombelona, fa hiteny kosa tompo amin'ny ositra fomba anao amin'ity vavako ty, ary anendry ny molotro anao Jesosy, hitondra n'izany afatra zany ho amin'ny tsiraray aby zay mandre amin'izao afatry ny lanitra izao. Ny aminao ry Satana na amin'ny fomba inona ny fiasanao, na amin'ny endrika inona anelingelenanao amin'izany ny afatra izany, dia mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ambininy tsy manan-kery, fa zanak'Andriamanitra reo ary ny rano Jesosy dia mandrakotra nyreo tanteraka misy fiarovana mahery vaika amin'ireo, amin'ny anara-maherinao Jesosy ny vavana sy sorana ara-metrany izany rehetrrehetra zany misaotra tompo, amen. Mazahotorana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tena marina zany dia nampiony tompo eto ndraitsika amin'ity androany ity. Raha ny zava misy manerana ny tany amin'izao fotoana zao dia hitatsika raha malala tsara fa mitondra voka-dratsy eo amin'ny fiainan'olona leha COVID-19, satria fa miakatra any amin'ny roa hetsy mahery ihany ny olona namony aina, ary ny marary dia fa amina tapitrisany. Fa isorana amin'ny tompo eto amintsika Madagasikara dia na eo ara ny aretina, na eo ara ny fisian'izany aretina zany dia hatreto ary mino aho fa hatramin'ny farany dia tsy handaitra amintsika eto zany fahafatesana noho ny COVID-19 izany, ary marary ho amin'ny tokantrano ihany dia tononona amin'ny anaran'ny Jesosy ny fanasitranana ary ny fanafanany loranina retina ho amin'ireo, ary tsy hianaka tsony zany retina zany manomboka amin'izao. Eo amin'ny trangadavatra takan'izany indrindra no mahatonga antsika tena oka tena hoe kristianina matoky sy matotra eo amin'ny seta amin'ny fanekena amin'ny fanimpona an'Andriamanitra, satria raha zany trangadavatra misy zany araky ny efa nambara dia famantarana ny fendoam-pahoriana mialon'ny vonin'i Jesosy Kristy tompo. Any amin'ny filazantsara ny liko any izy dia manambara tsara mihitsy raha ny taky ireo mpianatra reny hoe inona ny famantarana alon'ny avianao ry Jesosy, dia maro ny zavatra nambarany eo moa. Dia amin'ny andininy toko fa 120 amin'ny liko bokyny filazantsara ny liko ao andininy fa 120 dia manambara tsara izy, dia nasiany tsara ary nitsindriny fa hoe wisy aretina mandringana maneran-tany, wisy arety mandringana maneran-tany any amin'ny tany samby hafa ozy araky nambarany zany. Dia manambara zany fa lakilosy mafifaneno amintsika ny trangan-javatra tahaka amin'izao, ary zany indrindra ny araky ny ambaratsika teny hoe oka tena ho kristianina matoky sy matotra isika ho an'izay efa manompo an'Andriamanitra, ary ho any mbola zay tsy eo amin'ny tompo. Za ty teny aminao oka mandiny tena misaintsaina amin'izay hoe aiza nefa raha ny lalanao, aiza nefa raha ny tenao, tsy taranao raha amin'izao fotoana zao no mbola mandray fanapahan-kevitra ka hibebaka hitodi-do anompo an'Andriamanitra. Ary zany nitondra ny tompo amintsika amin'ity androany ity dia ny hoe mametraka rafi-pifehezana amin'ny alalan'ny faneken'Andriamanitra mba hanavan'ny olony sy hitahiny azy amin'izao vanim-potoana faran'izao. Mametraka rafi-pifehezana
amin'ny alalan'ny fanekena Jehova Andriamanitra mba hanavan'ny olony sy hitahiny azy amin'izao a vanim-potoana faran'izao. Zany nitondra ny tompo amintsika amin'ity androany ty a jerefa antsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra aloha ny anaovany zavatra amin'olona de mametraka teny fanekena foana izy. Fanekena dia mivoaka avy aminy, manana programa ny anao zavatra tsara amin'olona izy, ary zany zavatra programa ataony amin'olona zany de zao mitaky ihany koa fanekena avy any amin'ny ny andaniny de avy amin'ny olombelona zany. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra Genesis 17 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka ao a ny 9 aloha jerentsika ka hatrany 9. Zany hoe a ny zavatra drafitra ara-panekena napetrak'Andriamanitra amin'olona hitahiny sy hikarakarany azy amin'ny anaran'i Jesosy. 9 ary efa 7 taona i Abrahama dia nisehony Jehova izy ka nitenenany hoe zao ny Andriamanitra tsy toa mandehana eo anatreko ka oka ho tsy misy tsiny anao, fa zaho anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary amaro anao indrindra. 7 dia niankoka i Abrahama ary Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga ray ny firenena maro ianao. 5 ary ny anaranao a tsy atao hoe i Abrahama intsony fa atao hoe i Abrahama satria efa nataoko ray ny firenena maro ianao. 6 dia hamaro ny taranakao indrindra aho ka ataoko i firenena maro ianao ary izy mpanjaka iseho avy aminao. 7 ary ahoroko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho ary homeko anao omenan'iza hoe homeko anao a sy ny taranaka any aorina ny tany fivahiniananao dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay a ary ho Andriamaniny aho. Zay zany ny avy amin'Andriamanitra fanekena nataony tamin'ny Abrahama sy ny taranaka mandimby azy. Ary araky ny fanambara moa taloha de ny hoe a itsika zao a de taranaka Abrahama ara-panahy satria ray ny mino i Abrahama. Ahoana indray nitakin'Andriamanitra amin'olona manomboka ny 7 de hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao. Averiko fa ny aminao kosa de hitandrina ny fanekeko ianao dia ianao a sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Averiko tsara. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa ny aminao kosa ozy de hitandrina ny fanekeko ianao dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ary zao ny fanekeko ho amiko sy ho aminareo a sy ny taranaka mandimby anao de izay a ho tandremanao. Zay ataona ozy zay ho tandremanareo ofrana ny lehilahy rehetra eo aminareo. Ofrana ny lehilahy rehetra ozy eo aminareo. 4 tingantsika. Ary ny lehilahy tsy voafora izay a tsy mbola nofrana dia ho fongorona tsy ho amin'ny firenena
efa nivadika ny fanekeko izy. Amin'ny mahandriamanitra an'Andriamanitra re olona dia izao misy zavatra foana napetrak'Andriamanitra mba hitahiny sy hikarakarany olony. Misy fanekena apetrany eo ary amin'ny alalan'ny teny fikasana koa ametrany an'izany. Eto Andriamanitra dia izao nametraka fanekena tao amin'ia i Abrahama. Raha ny any Baiboly amin'ny Genesis any any jerevantsika any Genesis 7 tsy ovakitsika intsony fa mandeha amin'ny fotoana. 7 manomboka ny 19 ka hatramin'ny 20 tao aorian'ny safidran'ny Noa. Dia nanao fanekena tamin'ny Noa indray Jehovah Andriamanitra ka nambarany tsara tamin'izay dia hoe aminao ry Noa ny ahoroko ny fanekeko, aminao sy ny tarana koa ny ahoroko ny fanekeko izy. Ka izao noho izy tsy mba handringana ny nofo rehetrarehetra na olombelona na biby na vorona amin'ny alalan'ny safidrano intsony aho. Tsy mba handringana ny nofo rehetra zany hoe na olombelona na biby na vorona amin'ny alalan'ny safidrano intsony aho. Fanekena napetrak'Andriamanitra. Sarobidy amin'Andriamanitra loatra itsika olombelona. Ary eo anatrehan'izany dia zao te hikarakara anazy, te hikarakara anao izy. Amin'ny farany, vanim-potoana farany araka nambara teo. Izao. Ty hidiran'Andriamanitra tsetra manokana ny fikarakarana antsika. Fa eo anatrehan'izany dia zao avoziny sy amafisiny foana ny fanekena. Teto ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama dia ny hoe raha ny amiko izy ry Abrahama dia zao aminao ny ahoroko ny fanekeko, hitasy hikarakaranao sy ny ankonanao aho hatrany amin'ny taranaka faramandimbinao. Ahoroko ny fanekeko aminao ny avy amiko, atonganao firenena maro aho zany hikarakara. Zany hoe misy fikarakarana manokana ataony Jehovah Andriamanitra amin'ny taranaka Abrahama. Zay miprograman'Andriamanitra amin'ny Abrahama sy ny ankonany. Fa ny aminao kosa ry Abrahama ozy dia zao hofurana ny lehilahy rehetrarehetra, ary zay lehilahy tsy mifora rehetrarehetra ozy dia zao ho aringana. Zay ny nambarana eto. Ry havana, zao vanim-potoana faran'izao za ty teny aminao ny fanekena efa napetrak'Andriamanitra amintsika. Tsy sitak'Andriamanitra ny averin'ny olona na dia iray ary. Tsy sitak'Andriamanitra ny ampahoriny olony, fa tian'Andriamanitra hitody tao anompan'Andriamanitra itsika rehetra. Jereo ny fanekena nasain'Andriamanitra nataontsika. Rehefa vitan'i Jesosy ny famonjena dia niakatra tany an-danitra Jesosy dia nampidiny ny fanahy, nampiteneny ny Paoly ato amin'ny Romanina 10. Fahatanteran'ny fanekena dia tao amin'i Jesosy. Romanina 10 andininy fa 7. Satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Tao aleloia be zany averiko. Satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. 10. Fa amin'ny fo ny inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Jere tsara fa misy fanekenao. Satria raha manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny vavanao ianao izy dia ho vonjena ianao. Ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana anazy tamin'ny maty dia zao ahoana ny ambarany ten'Andriamanitra dia handray ny famonjena ihany koa ianao. Naveriny tsara teo zany. Satria raha manaiky an Jesosy, raha manaiky amin'ny vavanao anao fa Jesosy ny tombo sy mpamonjy amin'ny fiainanao
do vonjena. Ary raha mino amin'ny fonao ianao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia zao a amen'ny famonjena aminao ny tompo. Amin'ny vavana ny akena andraisana ny famonjena ary ny fony inona anamarina azahoana ny fahamarinana. Ry havana, mazava tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Misy fanekena vaovao napetraka Andriamanitra teto ary tao amin'ny Jesosy ny fahataterahany zany. Tao amin'ny Jesosy ny fahataterahany zany. Ny vafatsika zany dia mila manaiky mihitsy fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika. Ary ny fotsika koa dia mira mino anatin'ny fotsika ao. Fefa natsangan'Andriamanitra velona Jesosy. Ary eo anatren'izay dia zao a misy fanamarinana anao maimaim-poana ho voninatin'ny tompo. Ry havana, nasehoan'Andriamanitra tsara zany teniny zany. Ao amin'ny Jesosy ny fahataterana nia famonjena antsika olombelona. Ao amin'ny Jesosy Kristy ny fahataterana ny fanekena zay entina amonjena antsika olombelona. Za te hiteny aminao ho anao efa nandrainy Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ary efa nino amin'ny fonao. Andriamanitra efa nanangana anazy tany maty araka nambarana teo dia efa nandray ny famonjena zany ianao. Efa nandray ny famonjena ianao satria amin'ny fony inona azahoana famarinana hoy ny teniny ary amin'ny vavana ny akena andraisana ny famonjena. Zavatra tiako faritana anao dia ny hoe inona moa zany ny atao hoe fanekena. Fanekena amin'Andriamanitra tsara fantatao ihany zay. Tsy fanekena mandehandeha ho aizy fotsiny eny, tsy fanekena gaboraraka eny, fa fanekena matitra amin'Andriamanitra, fanekena matoky amin'Andriamanitra. Ny atao hoe fanekena tompoko dia zao: fifamatoran'ny fiainantsika amin'Andriamanitra, fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra. Zany ny atao hoe fanekena an'Andriamanitra, fifamatoram-piainana ao amin'Andriamanitra. Famatorana manahoana moa zany? Ny fanahinao, ny fanahintsika dia mila mifamatotra amin'Andriamanitra. Ny fiainam-pivelomanao na ny arak'asa, na ny ara-pahasalamana, na ny ara-pitiavana, na ny ara-bola dia mila mifamatotra amin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tsodrano any amin'ny Genesis zao ihany ambarany tsarany fa miaza an'Andriamanitra nareo be tapeny ny anton'ny lanitra sy ny tsirony tany. Inona le anton'ny lanitra? Ny anton'ny lanitra tompoko dia zao a zava-panahy zany. Zava-panahy zany. Ary ny tsirony tany dia zao a fiainam-pivelomanao ambonin'ity tany ity. Na ny arak'asa, ny ara-pivelomana, ny ara-bola, ny ara-pitiavana sy ny sisa. Zay le tsirony tany zay. Ka eto zany dia manambara tsara ny tenin'Andriamanitra fa mila mifamatotra tanteraka amin'Andriamanitra ny fiainam-panahintsika, ny fiainam-pivelomantsika, ny rehetrarehetra mihitsy mila mifamatotra ao satria ny devolany dia tady ikitikitika any foana. Na ny ara-pahasalamanao io, na ny arak'asanao io, na ny ara-bolanao io, na ny ara-pitiavanao io, fa rehefa mifamatotra ao amin'ny Jesosy io, satria ao amin'ny Jesosy ny fahataterana ny famonjena dia zao a milamina ny zavatra rehetra. Ka eto zany araka nambarany teo, satria izy raha manaiky an' Jesosy ianao ho tompo amin'ny vavanao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana anazy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa ny fony inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vavana ny akena andraisana ny famonjena. Ao amin'ny Jesosy ny fahataterany ny famonjena antsika olombelona, na ny ara-panahy na ny ara-pivelomana. Zao anefany inona ny fepetra taken'Andriamanitra amintsika mba hahatonga an'izany fanekena zany a ho ankasitran'Andriamanitra? Satria Andriamanitra dia manana programa hitahanao na amin'ny setra inona, na amin'ny olana inona, na amin'ny ady inona. Fa Andriamanitra tsy Andriamanitra ny gaboraraka, fa Andriamanitra misy fepetra amin'ny fanompona anazy. Fa izy dia miteny hoe raha ny amiko izy dia tia karakara anareo aho, ny zanako sy nasantanako izy dia oka ho ditiko ihany, tsy andao anareo a na afo anareo amin'ny ady etrenareo. Fa zao nefany araky ny fambara foana, raha ambony ty tany ty ianao a
dia tsy maintsy mandalo karazana ady maro, mandalo karazana ady maro ianao, ary zany mahatonga an'Andriamanitra nampanantena raha ny zanako sy ny aso antanako dia oka ditiko ihany. Ny olona zany rehefa nandrefana pankevitra ka hitody tao anompo an'Andriamanitra dia zao misy fiadidian'Andriamanitra idirany antsetra ao, ary zany nametany an'le fanekena. Ka inona ny fipetra takian'Andriamanitra amintsika mba hahatonga anazy anatanteraka amin'ny programa hitahinantsika mandra-pahatonga any amin'ny Jerosalema vaovao. Fipetra takian'Andriamanitra voalohany indrindra dia izao: tandremo tsara, afatrafatra ity tompoko, mila mandroso hatrany amin'ny fanompona an'Andriamanitra zasy ianao, aza miembotra amin'ireo karazana ady nolonao, fa mila mandroso hatrany zasy ianao. Ny tsy fiemorana zany na inona trangan-javatra na inona sian-javatra dia mila mandroso hatrany. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ny oloko marina dia velona amin'ny finoana, fa raha miembotra izy dia tsy hitako ny fanako. Ary ambarany ihany koa fa Andriamanitra dia zao tsy niatso atsika mihitsy ka hametraka atsika hiady rery amin'io ka tsangaravara miseho amin'ny fiainanao, fa eo anilantsika mandrakarivo izy, eo anilantsika mandrakarivo izy, fa mila hitan'Andriamanitra ny ao anatintsika ao, fa mentetra ka mitodido tanteraka aminy. Ny oloko marina ozy dia zao velona amin'ny finoana, fa raha miembotra izy dia tsy hitako ny fanako. Tsika tsy miembotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ryavana, raha nandalo ady ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana dia nafaran'Andriamanitra tsara teo amin'ny ranomasina mena, dia nambarana satria ny orooro eny hony amin'ny favalo. Ambarany ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy 14 zao any amin'ny 7:7, satria natatra reny nahita ny favalo dia nitady hiverina ho any amin'ny tany Ezipta indray ho andevo any. Fa Andriamanitra dia nanambara tsara tamin'ny Mosesy: nahoana moa mitaraina amiko anao ry Mosesy, nahoana mitaraina amiko ianao, ireo Eziptianina zay hitanareo ireo dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Ka zao ny tanteraka an'izany, zay ato anareo fa nareo angina mijanona tsara ianareo. Koa lazao ny olona ry Mosesy mba handroso. Ryavana, tsy niadina ny trangan-javatra miseho amin'ny fiainanao ny mampiembotra io, tsy niadina ny trangan-javatra miseho amin'ny fiainanao ny mampiembotra, fa mila mandroso hatrany ianao, satria manana mpiantoka anao Jesosy Kristy miantoka amin'ny tenao hatrany amin'ny Jerosalema vaovao. Fa raha miembotra izy dia tsy hitako ny fanako, fa ny oloko marina dia zao velona amin'ny finoana. Tsy haiko na inona ny ady etrenao na inona ny ady etrenao, ndraindray toa ohatrany mamirifiry zay, ndraindray toa ohatrany misy miseho mamaolana amin'ny hafa ry, nefa zavatra tsy avy amin'Andriamanitra zany. Fa mila mandroso, lazao ny zanak'Israely mba handroso, mila mandroso anao fanapahan-kevitra handroso ao amin'io adinao io, dia hitan'Andriamanitra no anaovana anao. Ny anjaranao dia manenga ny tongom-panahinao, fa i Jesosy ny miasa ao anatin'izay. Fiapetra faharotakin'Andriamanitra dia ninona? Aza mivadika amin'Andriamanitra na ino-kodona na ino-kiatra, aza mivadika amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra eo anoloan'ireo karazana ady lalovanao reo, aza mivadika. Jere tsara ny Abrahama i Abrahama ty dia ray be ny mino ary nafinaritra mihitsy, misy fampianarana be omeny. Fa ento ry Abrahama ozy le zanakao le tianao indrindra, Isaka zany. Ento dia zao io izy ny atao fanatitra ho atao sorona zany, le zanakao tiana sinao hoe zanakao tianao indrindra, le zanaka lay tokanao io, ento io ny atao sorona ho teo anatren'izay Abrahama dia zao tsy nivadika nisy tamin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny manofinofy nentina rary taminazy ihany, nangirifiry taminazy ihany, tsy ny monimonina izy na nomenomenina, fa dia zao nanaiky nakatoa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia nienga izy. Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa niengana izy vao nanakatoa dia nataon'Andriamanitra ny vahaolana dia nomena zavatra hafa izy nanaovana sorona. Ryavana,
tandremy tsara mifivadiana amin'Andriamanitra. Aza mivadika amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra na mamingotra miatra amina aina na mamingotra hatramin'ny fahafatesana, zany eny nisan'ny sandratany Daniel. Zany nisan'ny sandratany Daniel, Sadraka, Mesaka, Abednego. Fa io de zao tereny vadika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra olana, amin'ny to vahaolana atao hita hoe tsy hamono ny tena, tsy havono ny tena. Satria naseho tsara mihitsy tao anatin'izay. Fa i Daniel de zao ao anatin'ny ray volana de tsy mihazo mibavaka amina Andriamanitra na amin'iza na amin'iza napetraka ny lalàna. Ary Daniel ny tenjareo enjena amin'io, raha tsy amin'ny mpanjaka ihany ray volana. Fa tao anatin'izay tsy nanaiky Daniel. Fa raha fa tonga ny fotoana tokony vavana amin'ny Jehovah Andriamanitra ihany izy satria misokatra ny varavarakely. Amin'izao fiboana zao za ty teny aminao hoe miorena tsara ao amin'ny tokantranao de mivavava amin'Andriamanitra. Fa eny mivavaka ataonao io, ianao kosa raha mivavaka izy de midira amin'ny tokantranonao amin'ny vavava amin'ny rainao zay ny-danitra, fa ny rainao zay ny-danitra de maly ny vavaka mangina ataonao. Teo anatreny zany nalefa taratin'ny lavaky ny liona Daniel. Satria ny pilany ndreto de tonga Daniel hoe mafy ny adetreko de anaraka ny hevitra reo fa de tsy anara. Fa nijoro Daniel nanamingotra hatramin'ny fahafatesana azy de nijoro tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Riavana. Na inona zavatra miseho any amin'ny fiainanao any. Ary indraindray le vahaolana ohatrany tao mahafinaritra tsy mety nefa tsy araka an'Andriamanitra zany. Aza mivadika amin'Andriamanitra ianao. Ka eo anatren'izany mila mijoro tsara ianao na inona seho zavatra na inona trangan-javatra de zao aza mivadika amin'Andriamanitra. Fa hitan'Andriamanitra foana ny lalana. Izy nefa nanome antoko eo amin'ny karazana ady etrenao misy ambony ty tany ty mandrapatonga anao any Jerusalema vaovao de miantoko anao izy. Zany mahandriamanitra anazy. Rehefa miteny izy hoe zao mifanekeko, za ikarakara anareo, antoko anareo, de tsy mivadika amin'izany teniny zany izy hatramin'ny farany. Nambara tety ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ty. Araky ny loha hevitra moa de napetraka tsara ny hoe mametraka rafi-pifehezana amin'ny alalan'ny fanekena Jehovah Andriamanitra mba hanavany sy hitahin'olona amin'izao vanim-potoana farany zao. Ary napetraka ary koa ny fiapetra atateraka an'le fanekena hitahin'Andriamanitra n'olona de ny hoe tandremo aza mihemitra eo amin'ny ady anoloana na inona fa misy lalana foana homanin'Andriamanitra anao amin'io. Aza mihemitra fa miroso hatrany lazao ny zanak'Israely mba handroso ianao le Israely ara-panahy. Ary ny faharoa de aza mivadika amin'Andriamanitra na mamingotra miatra amin'ny fahafatesana sy ny aiza de zao ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Anjarako mitory an Jesosy ny famonjena ho anare izy mandreny zao fandarana zao kosa ny fanolorantena. Fanolorantena manahoana moa zany vonina ny anaiky ankato ambara zay ambarany tenin'Andriamanitra de ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Antaotsika hitsangana hisaotra ny tompo amin'izany afatra izany. Mbola faly midera sy mankalaza anao zay tompo, satria lehibe toko ny fitiavana sy ny famindraponao. Misaotra anao Jesosy ny amin'izany afatra lehibe izay napetraka tambavako indray tamin'ity androany ty, ary ho amin'ire tokantrano tsy raharay avy zay mandre amin'izao naiza torana misy azy de misy matoky aho fa andatsaka ao ampony ao amin'izany afatra zany izy. De mbo tany lonako ny fankataovana ny teninao ny fony tsy raharay aby. Nambaranao keto Jesosy fa mametraka rafitra ianao, rafitra amin'ny alalan'ny fanekena zany mba hitahinao ny olonao. Tompo, na inona zavatra everiny ny sainan'ny olona fa mety sy marina nefa tsy araky ny sitraponao de mila mialany amin'izany izy, mila mifonany amin'izany eo anaty anao izy, ka manorina sy vaondray fanekena ao aminao amin'izao andro zao. Ny zavatra fantatrahiny tompo de zao noarinao taka ny endry koa ny olombelona, zany hoe sarobidy aminao ny olombelona. Raha misy ny zavatra tena tianao indrindra amin'ny zavaboarinao de ny olombelona. Zao nefany mametraka rafitra foana ianao, rafim-panekena mba hitainao sy hikarakarana azy reo, mba hitainao sy hikarakarana amin'ny setra rehetrarehetra. Fa matetika de mivaona amin'izany foana ny olombelona. Tompo, amin'ity androany ty
de odiny sainy tsiraray aby taka an'le zanakadala ary eo any efa manompo anao tompo de zao anamarina ny lalany eo anatreanao mandrakariva izy tsy anana programa hoe iempotrempotra tsy anana programa ny hoe ivadika ny amin'ny fanekena amin'ny fanomponanao na inona miseho na inona mitranga fa de iroso atrana ny ade mamingotra atramin'ny fahafatesana azy am'izao fotoana zao zay Jesosy de mifona aminao tompo satria maro re zavatra zay tsy araky ny sitraponao natao tamin'ny tranga-javatra miseho eny ao nefa alaim-panany sasany miembotra ary maro mihitsy ary refa any amin'ny fahemorana fa mity androany ty andre am'izao afatra zao de zao iverina tanteraka ao aminao ao koa rehefa tady hivadika fotsiny zao zany hoe mitady hery hafa akoatra ny herinao mitady anaonao foana akoatra ny fitarinany lalanao eo anatren'izany tompo mifona aminao amin'ny tsiraray aby mamindraha fo amin'ny Jesosy no amin'ny tokantrano ianao amin'ny tokantrano any mifona eo anatreny tompo anao ny amin'le zavatra amin'ny karazana ady efa saiky ny amoranao satria na nidikany fiamorana de zao tsy fatokinao an'Andriamanitra tsy nanana paharetana anao iandry azy fa Andriamanitra nefa de manana programa sy planina tsara hitondranao amin'ny fandresena foana ianao zay efa nivadika tamin'Andriamanitra nandeha tamin'ny lalana tsy izy sady nivavaka ihany ianao fa mitady zavatra hery hafa ry eny ao anatin'izay miverena amin'Andriamanitra anao mitendrano ty mibeba eo anatren'Andriamanitra mifona eo anatren'Andriamanitra mivonde miverena tanteraka mba resanao mifamonjena indray verena ianao tompo hitanao tsara Jesosy ny amin'ny tokantrano ny amin'ny tsiraray any am'izay mandray am'izao afatra zao zay mandray am'izao afatra zao ianao ny tansetra aminazy reny ianao Jesosy eo eny tompo malala koa raisy ny fonany reny raisy Jesosy malala koa mifona eo anatreanao Jesosy mamindraha fo amin'ny tsiraray aby ianao mamela ny eloko ny tsiraray aby ianao ho tonga ny fibebana marina andraisana ny famonjena tsy anenenana ka ifamaritra tanteraka aminao ndray ny fiainam-panany reo rehefa mifamaritra aminao ny fiainam-panany reo ninninona zavatra adetreny de zao misotona zay zavatra ilainy zany na ny ara-pahasalamana na ny ara-bola na ny ara-kasa na ny ara-pitiavana sy ny sisa rehetrarehetra fa ny angatana amin'ny fiapetrany takinao mila miverina tanteraka mba andraisana ny anjara lova ao aminao misy matoky atompo fa hiasa amin'ny fomba magaga tokoa ianao makasitraka anao Andriamanitra re misy sotra Jesosy eo halleluia halleluia am'izao fotoana zao tsika de mbola toy vavaka ihany angataony rano Jesosy anatoy amin'ny fisainana ikrina any amin'ny tenanao any satria divina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetrarehetra ary tsy misy ny famelan-keloko raha tsy misy ny raha latsaka ao anatin'izay angataony rano Jesosy anadiovana anao am'izao fotoana zao any amin'ny tokantrano any aoka ny ranomasina ikorina meno anay tsiraray avy ny ranonao Jesosy zay nitondra fanavotanao anay zay tokony efa olom-boozina raha tokony ho faty izay no ny fahotanay tompo de ny ranao no nalatsakao teo Kalvari ny ranao no nakorinanao teo Kalvari lazao amin'i Jesosy hoe aoka ny ranao ameno aho le raha zatra fahotana le raha zatra toe-po miemotra le raha atao anatiko zatra miverin-dalana mijery isan'andro ny zavatra ety ambony tany de misy fotoana tady andeha amin'ny herin'ny tena androany soloina amin'ny rano masina soloina amin'ny rano masina Jesosy eo afaka manandratra ny tananao ve ianao ety ampamaranana ny fotoam-bavaka sika mbola manana minitra vitsivitsika hivavahana angatana ny rano Jesosy hiantsona ny herin'ny fanamasina aoka ny ranao ameno anay aoka ny ranao hidina atao anatinay aoka ny ranao hidina atao anatinay tsiraray avy aoka ny ranao hidina atao anatinay tsiraray avy aoka ny ranao hiasa atao anatinay Jesosy eo mila ny ranao reto vahoakanao reto mila ny ranao reto olona atao anatin'ny tokantrano mila ny ranao izy mato mivavaka satria tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay ny fiainanay nerinao tompo ny heriko ianao mbola mampijoro aho raha ny hery atao anatiko mety ho reraka mbola ito hivavaka ihany tsika angataka ny herin'ny fanamasina ao irayntsika aloha zay iry zay ny andiny voalohany any hoe ny herinao tompony hery
Raniera atao anatiko mety ho fayanao famonjena nazao mihitsy hoe nerinao tompo ny heriko nazao ianao ola fayanao famonjena asandrato ny tananao roa ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanany. Nisy fotoana Daniela mitady reraka nampahery azy ny fanamasiny. Rehefa nisy fotoana Sadraka sy Mesaka ary Abednego reraka nampahery azy ny fanamasiny. Ary tak'izany ihany koa Jesosy rehefa teo amin'ny tendrombohitra Getsemane nampahery azy ny anjely niaraka tamin'ny fanamasiny. Androany tsika hiteny hoe fanamasinao kely ny hery ato anatiko. Mila mitombo ny hery ato anatiko ato. Afako manompo anao. Afako manaja anao, afako mandeha amin'ny famarinana rehetrarehetra, afako azonana ny fanekeny fisoronana napetraka ao eo amin'ny fiainanay. Fanamasinao midina atao anatinay ianao, fanamasinao midina atao anatinay ianao. Mila le hery avy any aminao zay androany mba ahafahany fanamiditra ao anatinao. Dia marina fa tsy misy fetra ny fanomezana ny fanahy, fa izy kosa dia mandinika n'olona mangetaheta ary n'olona manana fotorotoro sy fanahy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsiny izany. Aoka hita amin'ny alalan'ny vavaka ataonao hoe mila nao afanamasino, mangetahetanao afanamasino. Kely ny hery atao anatiko, kely ny hery atao anatiko. Tsy mavita na inona na inona ny hery atao anatiko, tsy mavita na inona na inona ny hery atao anatiko. Ho anao matsapa hoe tsy matohatra, ho anao matsapa hoe miezaka mijoro fa misy zavatra isan'andro miezaka misitona anao, hiala amin'Andriamanitra, hiala amin'ilay fifanekena sy fanarahana amin'Andriamanitra. Lazao hoe fanamasino ampijoroa, fanamasino toano, azavela iverin-dalana, azavela angatsitsika. Amin'ny andro farany tak'izao dia hiay angatsika ny fitiavana maro. Maro ny olona izay emotra ny finoana, maro ny olona izay emotra ny fitiavana, maro ny olona izay emotra ny fanarahana dianao satria lasaka ny hery ara-panahana. Fanamasinao fenoany herinao izay, fenoany herinao izay, fenoany herinao izay. Asandrato ny tananao raha lasirana bavy ao tokantrano. Ho anao izay mahita ny fahita lavitra, ho anao izay maheno ny ozapeo, dia mitenena amin'ny tompo e tompo, feno hery, feno hery ny tokantrano, feno hery ny fiainako rehetrarehetra, mba tonga ny devoly tsy asa atao ny fiainanay mandrakizay. Fa ny fanekena ny fanarahanay aminao tompo dia tsy ala aminao mandra-patapitry ny fofonainay. Fanamasino ampio izay mba havita n'izany voady masina eo anatrehanao zany, ampio izay mba havita n'izany voady sy fanarahana masina eo anatrehanao zany. Kely hery ato anatinay. Ny mahatonga ny valim-bavaka tsy tonga indraindray dia ny fifandraisanay aminao tsy matotra, ny fanekenay aminao tsy matotra, ny fifanarahanay aminao tsy matotra. Fa rehefa ato aminay ianao fanamasino dia ho anisan'ny olona manana famatorana izay amin'ny sehatry ny fivavahana, amin'ny sehatry ny fanomponanao. Lazao hoe fanamasino midina ato anatiko, manjaka ato anatiko,
miasa ato anatiko, miasa ato anatiko. Aoka tena ho tebolo ny fanamasina, te hijoro tsy te hangatsitsika, tsy te halaindaina, tsy te hiemotra noho ny fanenjehana, fa mba hiazona foana ny fanekena fanamasina, le fitiavana voalohany. Aoka hitombo ato anatiko ato zany. Tompo ianao no eriko ny tanànao manoloanay azavelao ialaminao Tompo feo aminao ianao no eriko. Amin'izao fotoana zao dia vavaka ho amin'ny firenenantsika satria azadino fa itsika kristianina dia mila mijoro amin'ny banga foana isika, ary Andriamanitra dia hita tsara fa misy tanana fiarovana mahery vaika ao amin'izao firenena malagasy zao, ary eo anatren'izay dia ataontsika vavaka ho amin'ny firenena malagasy, ho amin'ireo mpitondra, ho an'ireo manam-pahefana, ho an'ny pasteur sy ny kristianina malagasy, dia fona ihany koa ho an'ireny mbola tsy ao amin'ny tompoka reny mpanompo sampy reny, mba hody ny sainan'ireny hitody tao hanompo an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Ka dia asan-drato mafy no feonao ao amin'ny tokantrano any, satria amin'ny alalan'ny vavaka ataonao nitahina ny firenenao. Ka dia iray fo iray saina antsika amin'izao fotoana zao hitondra mambavaka an'izany. Jesosy eo mivavaka ao an'ny firenenay satria sambatra ny firenena izay manana anao Andriamanitra. Tompo tsy mitsatra izay mamerina hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tanteraka eto amin'ity tanindrazana ity le tenin'ny kristianina matetika ombenombeno manao hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Na inona Tompo fangejana fahotana eto amin'ny firenenay, na inona fangejana sampy eto amin'ny firenenay, dia mangataka aminao a Jesosy, midiran-tsehatra amin'ny firenenay ianao, midiran-tsehatra amin'ny firenenay ianao, taka ny namanginao an'i Israely ka nampitodoka an'izy ireo aminao indray rehefa nanara-diny ny Andriamanitra bala izay mpanompo sampy tamin'izany andro zany. Tompo malalo, aoka hiverina aminao ny firenena malagasy, aoka tena hivavaka tsy amin'ny fiatsaram-belatsia. Tompo vangio ny fonay tsirairay avy, vangio ny fonay tsirairay avy, vangio ny malagasy mpiray tanindrazana aminay. Tompo atsapany lanjany zany fivavahany zany, ka hitodo hiverina aminao. Ninona mety fahazarany ratsy mamatotra azy, araha mpivavahana raha lasirana bavy ny fianakavianao rehetrarehetra zay eto amin'ity fireneny ity. Io eto mambavaka avokoa ny ankohonanao ray manontolo, reo olona mpiray tanindrazana aminao, mpiray tanàna aminao, ray foko, ray fiaviana aminao, enatra amin'ny androm-panjakana maro ny filoham-pirenena, ny prime ministre, ny ministre, ny député, ny be ny tanàna, ho eto mambavaka androany mba hiverina nompo an'Andriamanitra tsika rehetrarehetra vahoaka malagasy. Tompo malalo, manana didy zay Jesosy, manana didy zay tahaka ny vavaka nataony Abrahama ho an'ny Lota, manana didy zay tahaka ny hetsika nataony Noa mba hamonjena ny fianakavianany, manana didy zay eto amin'ity firenenay malalana ity. Tompo, ny vavaka ataonay androany dia anetsika ny anjely, anetsika ny fanamasina, anetsika anao ao an-danitra Tompo, ka hamangy ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana. Hitodo hiverina aminao Jesosy io, hitodo hanompo anao Jesosy io, makasitraka anao tanteraka izay. Asandrato ny tananao dia hisaotra an'Andriamanitra sika, hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny valim-bavaka rehetrarehetra efa nomenanao. Dia lazao amin'ny Tompo hoe misaotra Tompo fa manana anao ny vahoaka malagasy, misaotra Tompo fa manana anao ny mpiray tanindrazana aminay. Jesosy io, rehefa nanapa-kevitra ne ijona hiteny any amin'ny Ninive dia izay no natonga anao niaro an'ny Ninive. Ny fanapa-kevitra zay Tompo hivavaka ho an'ny tanindrazanay. Tompo, matonga ny fiarovanao tsy tapaka eto amin'ity nosy malalana ity. Jesosy io, makasitraka anao tanteraka izay Tompo, misaotra lehibe ny fitiavanao.
sandrato foana ny tananao a misaotra misaotra lehibe ny fitiavanao misaotra misaotra tumpuro misaotranao misaotra misaotra lehibe fitiavanao misaotra 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 ny tompontsika fa tanteraka indray androany a ny fotoana zay natao teto ary za zany ty ampahiry anao amin'ny tokantrano any mahireza tsara ianao satria ny tenin'Andriamanitra sy ny zaraina teto a dia mametraka rafim-panekena amintsika Andriamanitra mba hitahinantsika amin'izao vanim-potoana faran'izao ary ny zavatra fahatanterany zany fanekena zany moa dia nambara tsara fatao amin'i Jesosy ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra te dia ny hoe a koa satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana anazy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao amin'ny fo ny onona azahoana fahamarinana ary amin'ny vavany anakeny azahoana ny famonjena za resy lahatra fa manana ny tompo anao fa amin'ity androany ity mifepetra tongavany zany eo aminao dia zao ny tsy fiemorana na inona sy an-javatra na inona trangan-javatra amin'ny ady lalovanao ary ny faharoa dia zao a aza mivadika amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra dia ho hitanao fa ho sandratr'Andriamanitra amin'ny adinao io anao io ady etrehanao io a dia tananjanatotra anandratana anao amin'ny avo misaotra ny tompontsika alohany tsofako rano anareo tamin'ny zavatra zay natao teto makasitaka anao atompo satria lehibe ny fitiavana sy ny famindraponao resy lahatra manokana Jesosy fa nivanginao tamin'ny tokantrano tsiraray aby ary eny olona zay nandray ny afatra reny dia milatsapaka ao anatin'ny fony ao zany teninao zany dia lasa ao tany lonaky ny fankataovana ny teninao ivonina ny inana sy tsako ampiatra amin'izany amin'ny fiainana izy misy matoky atompo amin'ity androany ity dia zao isy zavatra fahazavana hitombotrao amin'ny fiainany mba hitombono amin'ny famarinana makany amin'ny fahamasinana koa misaotra tamin'ny fotoana zay natao rehetrarehetra teto Jesosy malalako makasitraka tompo raisoarany tsodrano amin'ny mahampanompono anaty Jesosy dia mitsodrano amin'ny reto vahoakanao reto aho naiza andrenesana amin'izao na amin'ny tokantrano na eny am-pandianana ary ny na ny ato ihany koa ny amin'ny teknisianina sy ny korista rehetrarehetra tompo ny fenam-panany reto olona ireto dia mifamatotra tanteraka ho aminao ary rehefa mifamatotra aminao ny fiainam-panany ireo dia misintona n'izay zavatra ilaina amin'ny fiainana izy amin'ny fivelomana dia niara-panahy zany amin'ny arakasy amin'ny arabola eo amin'ny ara-pitiavana sy ny sisa rehetrarehetra dia ao aminao tokoa izany ta io manokana Jesosy re zay manana ady etrena amin'izao fotoana izao efa very hevitra eo amin'ny karazana ady etreny za misy matoky fa tononona amin'ny anarany Jesosy misokatra ny varavaran'ny fahasoavana amin'ity androany ity amin'ny fomba tsy takatry ny saina tononona amin'ny anarany Jesosy ihany koa ny fanasitranana ho an'ny re zay marary sitrana ritra ny loranina retina amin'izao fotoana zao tompo tahiny tsiraray aby Jesosy tahiny tsiraray aby mba anana to-tsaina tahaka ny nataon'ny Paoly hoe fa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy nareo dia ka ataony zavatra any ambony ao amin'izay misy amin'ny Kristy amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra fa efa maty nareo ambony ty tanty ary ny fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy an-danitra raha ho avy Kristy amin'ny voninatrany dia ariseho aminy koa ianareo misy matoky atompo fa toavinao amin'ny tsiraray aby zany ho velona ao anatin'ny fonireo ny ositra fanantenana ary ny fifaliana ho voninahitra ny anaranao amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotra tompo amen dia zay zany ny fotoana teto mahiresa tsara ho tahiny tompo tsiraray aby
vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fantety izy mba Aku nanisik, ampunnya